Na dia ireo fiadidim-paritra fianabezam-pirenena Andrenina aza no voalaza fa ho mpandritra ankapobeny fanadinana CEP izay ataony 17 Jona izao. Dia isatra ny tantsorokary teknika sy ny fanampiana amin'ny fiarovana ny lazadina izay atao ministera foibe. Anampy ireo fiadidim-paritra amin'izany ny fitondram-panjakana misana fanadinam-panjakana sy ny fanamarinana ny mari-pahaizana. Anampy ihany koa ireo ministera sy tompon'andraikitra maro izay efa niara-niasa tamin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana tamin'ny taona lasa. Ny fiovana moa fandraina ity fanadinam-panjakana ambaratonga voalohany ity ka niny anivon-diraina no mandrafitra sy misafidy ny laza adina izany volavolain'ny mpampianatra avy amin'ny fari-padidinina mpampianarana tsirairay avy. Ny ministera foibe no mandrindra izany manerana nosy ary mampitovy lenta ny laza adina izay tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny lasitra izy nitondrana ny laza adina hatramin'izay. Ndazo mamponjavonja makeny tsy hafa avokoa ireo zandarenina voarohirohy tamin'ny raharaha fanodikodinana vovoka zava-mahadomelona mahery vaika na kokaina izay tratra tany Anosibe. Nanomboka malala tsy sainy tamin'ny 3 tolakandro no noenona teny nivon-tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly teny 67 hektara ireo voarohirohy tamin'ity raharaha ity. Andro any talata tamin'ny 9 maraina no vita izany voarohirohy amin'ny fanodikodinana sy fanandrota-pahefana ireo mpitandro filaminana raha voalazan'ny Colonel Taina Ravelmanana lehibe ny sampana fikarohana elokabevavy ny fiadanana. Ankoatra azy ireo dia ny sivily efatra ihany koa voasaringitra tamin'ny raharaha ity ka nalefa vonjy-maika eny tamin'ny mora. Efa misy fiatsarana teo parasamampapa raha ny vaovao navoaka ny Vatican Malariva efa tsy mampanahy intsony ireo dokotera mpitsabo azy ao amin'ny hôpitaly Gemeleo Roma taorian'ny fitiliana natao tamin'ny rany. Na izany izay dia mbola mitony fanaraha-maso ny toe-pahasalamany ka tsy maintsy mijanona vitsivitsy ao amin'ny toeram-pitsaboana izy aloha. Ny 12 febroary lasa teo nahitra hôpitaly ity lehibe ny fiangonana katolika ity rehefa nahitana fahasemporana vokatry ny aretina bronchite. Ireo fitiliana natao azy nahafantarana fa tratry ny aretina pneumonia avokoa ireo avokavokany anankiroa. Misaona tontolon'ny asa fanaovana gazety sy ny fikarohana malagasy ndao sy ny fahafatesana ny mpahay sy mpandala tantara Julien Rakotonaivo raha ny famavaovao ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Fony fahavelony moa dia efa nitana toeran'ny tale général ny Office national des arts et de la culture anao finaka teo amin'ny ministera misana ny kolotsaina izy ary mpikambana tao amin'ny fikilan-kevi-pitana ny office-ny Rovan'i Madagasikara ary isan'ireo nandrafitra ny komity siantifika tamin'ny fanarenana ny Rovan'i Madagasikara ihany koa. Izy ihany koa dia efa mpanao gazety sady mpampianatra ary mpikambana eo anivon'ny akademia malagasy. Izan'ireo mpitantana baolina kitra manomana fivorim-be fa 17 ny Confédération africaine ny baolina kitra CAF izay atao an'i Le Caire any Egypte i Alfred Randriamanampisoa filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra nanomboka ao malalatsinainy no efa nandresy kelikely ireo filoha mpitantana fédération isaky ny faritra misy azy i Patrice Motsepe filohan'ny CAF iresana ireo tetikasa maro miandry ny Confédération ho fampiroboroboana ny baolina kitra eto Afrika. Nandray anjara tamin'ny fifanankalozan-kevitra ny filohan'ny FMF Rampitso Alarbi moa no ataon'ny fivorim-be fa 17 ny CAF io ary anaovana fifidianana izay filoha vaovao. Kandida tokana tamin'ny fifidianana ny filoha-perinasa Patrice Motsepe izan'ireo kandida amin'ny komity mpanantanteraka ihany koa i Alfred Randriamanampisoa.